Fanondranana antsokosoko volamena 17 kilaony tratra dia tsy vato. Maranto Jean de Dieu namoahan'ny fanjakana IST. Aretina Vallée du Rift firenena mbola ahitana tranga maro I Madagasikara. Tompoko lasy sy tompoko vavy hankafaliana sy ampitiavana no iarabakanao no sady itsitiako ny tokantranao amin'ity hariva ity tonga soindrainao atao anatin'ny fampalalam-baovao ny fahitalavitry ny MBS koa dia manasanao ampanajana sy ampitiavana arin-tenako anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Nitsidika antomasina ny filoha Marc Ravalomanana amin'izao fotoana izao teo ampatongavany tena nivony seranam-piaramanidina no nanamafisany indray ny fasahina ho an'ireo mpikatroka tim tany antoerana any Tomasina amin'izao fotoana izao Germain Menjanary sy Toky Ramarola. Ny hariva teo no nigadona teto Tomasina ny filoha Marc Ravalomanana tonga nitsena azy tamin'izany ireo mpitarika ny antoko tim eto Tomasina. Nandritra ny fampiresahana izay nataon'izy ireo no nilazany filoha Marc Ravalomanana fa ilaina fahasahina ny fanarenana ity firenena ity. Feno avetrany ny fandaharam-potoana ny hariva teo nisy avetrany mantsy ny fionana tamin'ireo mpitarika ny antoko tim eto Tomasina. Izay amin'iny fa tsy mety hialan-dromoromo kosa ny fanadinam-pirenena hidirana ho mpitsara ao anatin'ny ENMG nandeha ny resabe fa nisy ny fivoahana mialoha ny lazadina na ilay antsoina hoe fuite teo ihany koa ny fahadisoana teo amin'ireo lazadina ho an'ireo mpiadina. Androany dia niresaka tamin'ny mpanao gazety momba izany indrindra ny tale jeneraly ny ENMG fanadidina avetrany eo amin'ny sary Sirindra ny Andry Rakotomalala. Niala andraikitra ary no amavain'ny ngatale général ny ENMG na ny École nationale de la magistrature et des greffes ny olana antranga sy ny tsy fahatombanana seho nandritra ny fanadinam-pirenena ho an'ny mpitsara. Ohatra amin'izany nisy fahadisoana ny lazadina kanefa dia lazadina amina fanadinana manana maizy azy ary manana ny lanjany sy ny toerany eto amin'ny firenena kanefa dia namavain'ny ngatale général ny momba izany raha nantaniny ny mpanao gazety. Tamin'iny zany tsotra kely 3 minitra fotsiny dia nivoarina l'izy satria efa nisy fandaminana zany tato hoe misy par secteur izahay no mizara an'le sujet dia rehefa hita fa nisy distripelina le sujet dia izahay par secteur indray tonga dia niverina tany dia niteny tamin'ny rehetrarehetra hoe tsy io le izy fa ity ny tena izy. 3 minitra fotsiny dia afaka nahazo fantina daholo ny salle d'examen rehetrarehetra dia nampitombona 3 minitra ny fetra afahana mamaly ny fanontaniana. Tsy vitan'ny alabala araka ny fomba fitenin'ny tanora azy fa mbola nanilika andraikitra tamin'ireo mpiara-miasa aminy ihany koa ingatale général ny ENMG. Ya, iny moa zany doatra hoe ny olombelona rehetrarehetra mety ho diso fa tokony ho faly isika rehetrarehetra nahita ny zavatra iny eo anaty zavatra ratsy moa indray dia misy zavatra tsara ihany hatria ny dikan'iny zany dia azo afaka mahalala tsara nareo fa ny tale général ny sekoly zany izay président ny commission ad hoc dia tsy mahita sujet miaraka amin'ny rehetrarehetra raha tsy aty amin'ny salle d'examen satria mba raha ny expérience nay sy ny traikefa sy ny fianarana mba natao kosa dia tsy amela an'ireny andeha fotsiny raha ohatra ka nahita an'ireny fa
ny zava-misy zany dia zao ny commission ad hoc izay izahay ny président dia mianao ny exécutif ny concours zany hoe manao midiriger micoordonner misurveiller miinspecter ny resaka concours rehetrarehetra fa ny resaka pédagogique zany hoe ny sujet dia tsisy idiranay na ny kely fa responsabilité feno na forme na fond ny président du jury. Ny président du jury zany tompona andraikitra feno amin'ny resaka sujet. Taratra ny zava-misy eto amin'ny firenena ny tranga tahaka ireny. Amina sehatra avolenta tahaka izao no mitranga tsy fahamatora ny tompona andraikitra ka zary vitany hoe tsy izao ny tompona andraikitra fa iranina sy ny maro hafa. Raha tompona andraikitra malina sy matotra ary mafeny andraikitra izay sahaniny dia tsy tokony hitranga amina sehatra tahaka izao mihitsy ilay fitenin'ny vahiny manao hoe l'erreur est humaine. Afa volamena milanja 17 kilao indray no tratra tetsy amin'ny seranam-piaramanidina Ivato omaly alaka misy alina afantatra fa saika aondrana an-Dubai ireo volamena ireo ary tamin'ny sidina Air Madagascar izay azo any Paris no hitondra azy ny andendiny izay avetrany ary tanteriny namana mpanakazety Njavandriamaefa Sirindra Tsariny Mateo Prince. Teny amin'ny toerana fanaovana fisavana ireo olona sy fiara afaka miditra eny amin'ny tarmac no nahatratrarana ireo volamena saika aondrana any Dubai ireto. Volamena izay milanja 17 kilao mahery. Malalaka misy alina no saika aondrana ireto volamena ireto ary ny sidina Air Madagascar ho an'i Paris no saika hitondrana azy ary narahana taratasy osika. Misy moa ny antota taratasy niaraka tamin'ireo volamena ireo rahantsika malala fa ny volamena dia mbola anatina prohibition zany hoe mbola tsy azo aondrana fa misy ny fikarakarana an'izay zany au niveau ny fitantanana any ambony any dia nisy an'io contrabande io zany lana ny tondran'zareo document zay tsy ara-dalàna moa ny document satria raha ny fanondranana tsy azo atao fa nampiarahan'zareo tao document maromaro. Misy déclaration en douane ohatra hita tao ny déclaration en douane raha tanatin'ny antota-taratasy hita tao dia numéro 184 avy ato Ivato déclaration natao nefa zao ny ao Ivato efa 2358 ny référence ny déclaration amitsika miteny zao tenenina zany hoe faux documental reo misy PV de scellage koa nataon'zareo tao misy PV de constatation sy contrôle fa na ny état de document dia misy faute PDB ohatra ny ministère eto moa ny andriamatoa secrétaire général ny ministère ny mine fa ministère ny mine et pétrole zany no anatin'le document fa ambonin'izay rehetrarehetra zay tsy metrana fanontaniana akory ny document fa fantatra hoe tsy azo atao ny manondrana volamena aloha am'izao dia anatin'ny prohibition complète zany ny fanondranana ny volamena hatramin'izao. Ny destination aloha araky ny document zay hita tao niaraka tamin'ireny volamena reny dia Dubai ny destination ny document zay noentin'zareo. Olona roa no efa eo ampelantanana ny manam-pahefana amin'izao fotoana izao. Mbola misy kosa ireo karohina ary teratany malagasy avokoa no tena tomponantoka tamin'ity raharaha ity alohatreto raha ny fanazavana tany. Misy ny atao hoe mpanamora ny fanondranana satria ireo teratany gasy reo dia piasana orinasa zay miasa atao amin'ny seranam-piaramanidina moa izy dia reo zany mampiditra ny volamena any anaty avion no asany fa misy olona hafa indray zay mitondra n'iny satria tsy maintsy misy ilotondra iny volamena iny rehefa tafiditra anaty avion dia iny zany mitondra azy amin'ny toerana zay hitondran'zareo amin'ny destination zay moa ny nationalité-ny mety tsy voatery gasy fa mety hafa fa mbolampanaovana famitorana dia anatin'izay famitorana zay ny ahitana zay ny olona zay tafiditra ao anatiny tia fikasana anondrana tsokosoko ny arim-pirenena ity. Napetraka eny amin'ny banque centrale lavetrany moa ireo volamena milanja 17 kilao mahery ireo raha ny fanazavana tany. Andrasana araka izany raha tena piatra ny sazy ho an'ireo ambadika izao fanondranana tsokosoko ny harem-pirenena izao fa ny tompona andraikitra. Mbola tsy fantana mantsy hatreto ny tena trondro vavety atao ambadika ireny fanondranana volamena teo aloha ireny. Fantatra fanamohan'ny ministera ny atitany didy tsy fafana mivoaka ny sistan'ny Madagasikara na ilay antsoina hoe IST ny ministry ny posta sy ny fifandraisan-davitra ary ny aitao araka ajimirindra teo aloha Andriamatoa Marantin Jean de Dieu voasaringitra ho nanao fanodikodiana-mbola mitetina hatrany amin'ny 10 miliara ariary teo anivon'ny Artec ary voatontonona tamin'ny raharaha fanodikodiana tsy anambary-panjakana ary informatika izay mitetina hatrany amin'ny 700 tapitrisa ariary ity
minisitra teo aloha ity nody teto tandrazana ny 12 Aogositra lasa teo ity minisitra teo aloha ity rehefa nandahoana Madagasikara ny taona 2024 ka tao aorian'ny fanadihadiany Bianco ny voalaza fanandraisana izay fepetra izay. Fa firenena mbola ahitana trangana Vallée du Rift i Madagasikara tsy mbola afaka antily ity aretina ity isika hatramizay noho ny tsy fananana fitaovana. Androany dia nitolora ny banky iraisam-pirenena sy ny FAO fitaovana ny laboratoire national de diagnostic vétérinaire tetsy itosy Jessica Miray Tahirinena. Aretina mpahazon'ny biby toy ny ombony atao hoe Vallée du Rift saingy mifindra amin'ny olombelona ihany koa. Ny taona 2024 teo anelanelany 20 aprily hatramin'ny 20 volana May, olona 9 no voamarina fa tratry ny aretina teto amintsika. Tao anatin'izay 15 taona farany izay, tsy afabela tamin'ny Vallée du Rift mihitsy Madagasikara. Indro no nrongatra be ity aretina ity teto amintsika. Ny taona 70 ary ny taona 20 sy 20. Biby maro no ripaka tamin'ireo fotoana ireo. Ny tranga faharoa manodidina ny iray alina ny olombelona tratra ary 20 no namony ainy. Ny fiavy de la Vallée du Rift ambara fa tranga miverimberina zany izy io isaky ny 5 taona, 3 taona, 10 taona arakaraka ny toetany. Amizao anatin'ny fotoana moramora anazy satria leo biby kely mamindra anazy zao efa ohatrany hoe tsy misy kely rehefa arakaraka ny toetany de miverina. Zay ny iverenany. Tsika amin'izao fotoana tsika amizao misy trangana aretina kelikely ihany fa tsy ohatran'le fisehony mirongatra. Fa raha ny tena izy zany izy io rehefa mirongatra anatin'ny toerana anankiray mahafatany biby ananjatony ihany 50 any hoany ary mahazony ny olona koa. Fa tsika amizao mpiteny zao misy tsy hoe foana tanteraka satria miaina le firenena zay fanitrangana aretina de miaina. Manana ivitoerana fitiliana aretin'ny biby isika eto Madagasikara dia ny LNDV na ny laboratoire national de diagnostic vétérinaire etsitaosy. Ny olana nefa tsy afaka nanao fitiliana ity ivitoerana ity hatramin'izay noho ny tsy fananana fitaovana. Tsy maintsy alefa any ivelany na atao tombatombana. Reactif zay nomena androany sy le fampitaovana natao nanampy ny laboratoire. Fa ny zavatra nisy natao teo aloha miahiahy zany atsika miahiahy manao diagnostic de suspicion atao zany ny fakana singa de alefa ny velany no manamarina ny fitiliana. Androany nanolotra fitaovana afana amin'ny aretin'ny biby toy ny Vallée du Rift ny FAO sy ny banky iraisam-pirenena ao anatiny ilay tetikasa mionjo. Fitaovana maro no natolotra afana manao fitiliana eto an-toerana ihany. Vaovao avy any Ambatondrazaka matsiaro tena sahirana tanteraka ireo tantsa ao amin'ny faritra aloatra mangoro amin'izao fotoana izao. Metraka mivantana amin'izy ireo ny fiakaran'ny vidim-piainana kanefa tsy misy mihitsy ny tohana avy amin'ny fanjakana ho an'ireo tantsa ireo ka anaovan'izy ireo antsoavo ny momba izay niry Andrinarivony MPS ny mpanao gazety ny MPS avy any Ambatondrazaka. Tsy misy tsy mikakaiky ankehitriny manoloana ny vitangany ny vidim-piainana. Anisan'ny tena matsiaro tena ho vomafy ao anatin'izany ireo mpiasa tena indrindra fa ny tantsa. Ny tantsa izay isan-taona ihany vao mioto ny vokatra kanefa dia azo ambara fa miaina ao anatin'ny fahasahiran'izy ireo amin'izao fotoana izao. Ankoatra ny vidin-jezika izay niakatra ambony dia ambony ny vidiny dia manampitrotraka ihany koa ny vidin'ireo kojakoja maro samihafa ilaina amin'izay tontolo ny fambolena izay. Misy kosa ireo izay mba miezaka manao karazana fandraharana kely ao anatin'izay tontolo ny famokarana izay indrindra ireo mpamokatra legioma saingy noho ny fisonotry ny vidin'ny solika farany teo dia azo ambala fa mivoaka sepotra ihany ireo tantsa. Velotaraina manoloana izany izy ireo ankehitriny. Ina zany karazana hoe etetanareo? Any ampitana vidin-dresesika reo mihitsy ny tena ilaina. Fiantana zany maikaikaiky ny tantsaha koa satria miloatra ny tsy tokony ho izy ny fantatry ny entana tokony ataon'ny mpanjifa. Dia mba mitaraina koa zany zay tantsaha amin'izany fantatry entana zany. Zamizao tsy malafo mody maina, tsy mitondra volamody, tsy mitondra vary. Tena matsaro sahirana mihitsy zay sady tsy mahazo fanafody, tsy mahazo. Eto entanay zany
zany mba mila fanampiana zay. Ny zava-misy alohatreto dia minimy kipy sy miny manentsy tadiny manoloana izay fahasairana ny vahoaka tsy mandady aron'izay ny mpitondra fanjakana. Vavaon'ny sosialy anisan'ny tranga mbola tena fahita eto Madagasikara ny fampanambadiana aloloatra ny ankizivavy. 23 isanjato amin'ny ankizivavy eto amintsika no manambady alohan'ny 12 taona araka ny tatitry ny Instat atao anatin'ilay fanisanan'ny mponina fahatelo na ilay antsoina hoe RGPH3 ny volana Oktobra 2024 lasa teo. Jessica Miray Tahirinena. Mbola tena manjaka eto amintsika ny fampanambadiana ankizivavy aloloatra. Ny any amin'ny faritra no tena ahitana izay tranga izay no ny aty afovoantany. Isan'izany ny any amin'ny faritra Atsimo andrefana sy Androy. Any amin'ireo faritra ireo miampy ny any Orombe sy Vatovavy ary fitovonany. 20 isanjato amin'ny vehivavy eo anelanelany 5 hatramin'ny 7 taona no nanambady alohan'ny 15 taona. Amin'ny ankizivavy lasaky ny 12 taona izao, ny ray apatelony efa manambady avokoa. Izany hoe 13 isanjato raha toka 7 isanjato monja ny salanisa ho an'ny ankizilahy. Tsara ny mampahafantatra fa talohan'ny fitondrana ravalomanana azo natao teto amintsika ny nampanambady zaza lasaky ny 12 taona raha misy mpiantoka ny lahy sy ny vavy iroso amin'ny fanambadiana. 14 taona ny ankizivavy ary 17 taona ny ankizilahy. Lany tamin'ny 20 Aogositra 7 kosa ny lalàna manafoana izay fahafahany izay. Tsy nahazo nanambady ara-panjakana ny vehivavy sy ny lehilahy raha tsy feno 12 taona nanomboka teo. Amin'ny ankapobeny kosa indray, manodidina ny 20 taona ny lehilahy no miditra amin'ny fanambadiana eto amintsika raha 17 taona kosa ny vehivavy. Lafim-baovao kolontsaina dia ny farany androany kosa ny fikaonan-doha iraisam-pirenena ho an'ny literatiora. Tanjona tamin'izany ny amofoazona indray ny literatiora malagasy amin'ny endriny maro samihafa sy ho fanandratana ny mamalagasy sady indrindra ihany koa fahatsiarovana ireo mpampianatra telo mianadahy efa namony ainy izay ny antsihatra teo amin'ny tontolon'ny fampianarana teny malagasy. Fanadihadiana avy hatrany eo amin'ny sary sy ndratsahany Andry Rakotomalala. Namofo indray ny mamalagasy sy ny literatiora malagasy ny fikaonan-doha iraisam-pirenena ho an'ny literatiora izay nitototsaina tetsy amin'ny ENSMP Flo omaly sy androany. Tsy odiantsita nefa ny firoborobon'ny teknôlôjia sy ny literatiora raha nambara ny mpanabe iray satria dia mifampiankina ireo. Fantatsika tsara fa tena miroborobo tokoa zao ny teknôlôjia. Tsapa araka izany fa tsy mamaly filan'ny tanora, tsy mamaly filan'ny olom-pirenena intsony ny ankamaroany ireo literatiora izay velarina eny amin'ny boky na an-tsaina dia everina zany ary anisan'ny tezakevitra fahafolony hoe ny literatiora sy ny nomerika. Everina zany fa hitondra hainga vao ho an'ny tantaran'ny literatiora ny fampiatiana ny nomerika eo amin'ny tantaran'ny literatiora. Anisan'ny mahafaly ho iatrany ity mpanabe sady mpikarakara ny hetsika ity ny mahita ireo tanora malagasy efa maro samy rotsaka mianatra sy mandalina ny momba ny literatiora malagasy. Tena mahasarika ny mpianatra ety amin'ny ambaratonga ambony ny fandalinana literatiora fa izay kosa dia manao ady ho an'ny ireo izay fomba entina mampianatra ny literatiora satria indraindray dia adinindreo any am-perinasa fa ny literatiora dia tena mitondra fahasoavana ho an'ny firenena ary izay koa zany dia te hametraka sy te hanapirofo fa tsy natao ho an'ny mpanomana fanadinana ny fianarana literatiora fa tena hoentina mihitsy hikolokoloana ny taranaka sy ny tanora. Ny farana androany moa ity fikaonan-doha iraisam-pirenena ity. Nanomboka androany kosa ny fizarana karatra mamaty any nandehan'ny faharoa ho an'ny mpanao gazety. Manodidina ny 400 teo eo ny mpanao gazety manerana ny nosy no nahazo ity karatra mamaty anina ity izay zaraina etsy amin'ny foibeny ho lavitry ny mpanao gazety etsy Ambota. Jessica Miray sy Tahirinena no nitatitra amintsika ny antsipiriany momba izay. Ny farana androany kosa ny fizarana karatra mamaty any nandehan'ny faharoa ho an'ny mpanao gazety. Manodidina ny 400 teo eo ny mpanao gazety manerana ny nosy no nahazo ity karatra mamaty anina ity izay zaraina etsy amin'ny foibeny ho lavitry ny mpanao gazety etsy Ambota. Jessica Miray sy Tahirinena no nitatitra amintsika ny antsipiriany momba izay.
Isan-taona no misy ny fanaovana karatra mahamatiana ho amin'ny mpanao gazety ka mahafeno ny fepetra. Isan'ny takiany lalàna ny fananana traika efa 3 taona farafahakeliny nanaovana ny asa fanaovan-gazety na manana mari-pahaizana mahampanao gazety ka navoaka na sekolim-pampiofana mpanao gazety izay ankatoavy ny fanjakana. Isaky ny volana janoary no andraisana ny antota taratasy. Akoatra ny mahamatianina, ilaina amin'ny sehatra ny asa ny karatra. Ny andininy faha-20 amin'ny lalàna 24 ohatraohatra enina nivoaka ny 2 septambra 24 momba ny serasera amin'ny haino vakijery dia mamaritra mazava fa ny fananana ny mari-pamantarana manokana amin'ny fisahana asa dia ahafahana misitraka ny tombontsoa voalazan'ny lalàna manan-kery sy voalazan'ireo fifanarahana sy fifanekena raisam-pirenena izay nankatoavin'ny Madagasikara ara-dalàna. Efa jato ny mpanao gazety nahazo ny karatra mahamatianina tao anatiny ity andiany faharoa ity. Misy ilay mari-pamantarana na ny QR code amin'ny karatry ny mpanao gazety dia rehefa ampiasaina ilay fitaovana famantarana na ilay scanner an'ilay QR code zany dia mivoaka mazava eo ny mombamomba ny mpanao gazety tsirairay. Ny mahazava-dehibe an'izay dia mifandray any amin'ny tranokala-mpifandraisan'ny olavitry ny mpanao gazety eto Madagasikara ny amin'ny adresy www.ogm.mg izay mombamomba ny mpanao gazety izay satria dia voarakitra ao anatin'io tranokala-mpifandraisana io avokoa ny antota-kevitra na ny base de données mahakasika ny mpanao gazety matianina. Efa nivoaka nanomboka androany ihany koa ny autocollant de presse. Tsara mampahafantatra fa manana mpanara-maso na inspektera miisa 4 ny olavitry ny mpanao gazety eto Madagasikara izay manara-maso manokana ny fampiasana ny karatra. Fa anisan'ireo mpilalao voafantina andray anjara amin'ny édition du camp basketball without borders andiany faha-20 izay atao any Egypte i Mathias Madi sy Lova Andriatsara Fara. Mpilalao 420 mendrika indrindra avy amina firenena 420 no voafantiny FBI Afrika sy ny FIBA amin'izany ka tafiditra tao anatin'izany izy mirahalahy ao anatin'ny ekipa pirenena malagasy ireto izay namiratra tokoa nandritra niny lalao afro basket latsaky ny 20 taona natao teto Madagasikara iny. Ny vaovao maresaka iraisam-pirenena dia nampitondra takaitra ho an'ny mponina ao Pakistan ny fisin'ny rotsakoram-bebe loatra tany antoerana nanomboka tamin'ny volana Jona lasa teo. Tondraky ny rano tanteraka ny akamaroan'ny faritra ao Pakistan. Fantatra ihany koa fa olona njatony maro no fantatra fa namony ainy hatramin'ity androany ity ankoatra an'ireo fotodrafitrasa maro simba ary lasan'ny rano. Njavandre maefa Mateo Presi. Nanomboka ny volana Jona lasa teo, olona 737 no namony ainy tao Pakistan, vokatra ny tondra-drano sy ny fabetsahany ny rotsakorana any an-toerana amin'izao fotoana izao. Tranga tsy mbola fahita firy raha tsy tamin'ity taona ity, ho ny ministra ny fiovaovany ny tetry ny andro pakistanais Sheri Rehman. Tafiditra ao anatin'ny vampitona ny fahavaratra raha teo any an-toerana, nanomboka ny volana Jona hatramin'ny volana Septambra ho avy izao. Vampitona izay ilain'ny tantsasiny akamaroan'ny mponina ahafahana mamokatra sy manome aina ny fambolena ary ny fiompiana any an-toerana. Nitondra voka-dratsy sy loza ho an'ny mponina nefa izany tamin'ity taona ity satria nasimbana fotodrafitrasa sy namoizana ain'olona maro. Ho an'ny omaly izao namely mafindray ny orana tamina faritra maro tao Pakistan. Vokany olona 12 no fantatra fa namony ainy raha toka zaza ny 7 amin'ireo. Raha nitatitra ny manam-pahefana any an-toerana trany, trano manodidina ny 5,000 sy 4 alina sy 1 hetsy no rava tanteraka, raha toka trano manodidina ny 8,000 sy 4 alina sy 2 hetsy hafa nahitana fahasimbana. Biby fiompy 7 hetsy mahery no maty ary tany fambolena mahery ny 4 alina hektara no simba tanteraka. Lalana mirefy 3,000 kilometatra ihany koa no nahitana fahasimbana. Anisan'ireo firenena marefo ary lasibatry ny fiovaovan'ny toetry ny andro ny ao Pakistan. Mitana ny larana fahavalo amin'ireo firenena atahorana mafy amin'ny traketraky ny loza voajanahary. Manao antsoava amin'ireo firenena-dehibe any ivelany hanampy azy manoloana izao loza mahazo azy izao moa ny fitondram-panjakana ao Pakistan.
Fanompana bebe kokoa tamin'ny tontolony sosialy ny fandarana miara-manonja tamin'ity androany ity teboka nisany voaresaka nandritra ny fandarana no makasika ny fitakiana ny vatsim-pianarana telo volana ataon'ny mpianatra ao amin'ny oniversite ny manday ny toliara amin'izao fotoana izao fa eo ihany koa ny makasika ny faratsy ny fotodrafitrasa misy any anosbiany amin'izao fotoana izao mamitana amintsika ny fandarana miara-manonja tamin'ity androany ity ary ny namana mpanao gazety onja lalaina ranavy manana ary Mathieu Prince. Naneo ny heviny makasika ny fitakiana ny vatsim-pianarana ataon'ireo mpianatra any amin'ny oniversite any manday toliara ny solombavambahoaka sady mpampianatra eny amin'ny ambaratonga ambony Todisoa Andriamampandry tao anatin'ny fandarana miara-manonja androany. Ny zon'ny mpianatra izay ho avy firenena mihitsy ny tsy voaja sy tsakitsahana hoy izy ary very asina tanteraka ny tontolon'ny fampianarana ambony eto Madagasikara. Tsy ny mpianatra ihany fa saika ahitana fitokonana trany eny amin'ireo anjerimanontolo saika manerana ny nosy. Rehefa tsy ny mpianatra no migrevy mitaky ny vatsim-pianarana dia ny mpandraharaha indray no mitokona mitaky ny karamana toy izay ihany koa no ataon'ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra. Hatreto tsy ahitana fanjakan'ity vahaolana mihitsy fa ahitana fitokonana matetika makasika ny fanomezana ny vatsim-pianarana. Raha tiatsika no tafarina ny firenena nge dia ireo mpianatra oniversite ireo nge no ho avy ty firenena ity. Tokony handalo oniversite ianao vao tokony hitsapatsapa hoe hitondra ny tany sy ny firenena. Dia ireo avintsika ireo ve ireo tanora zany zanakitsika ireo rehefa mitaky ny zony izy dia vonoina tahaka izao. Tsy any toliara ihany fa na eto Antananarivo zany na Tranedeko na Majunga na Fianaratsoa dia atao an'izany foana zany ny mpianatra ary tsy mpianatra iry fa na ny mpandraharaha zany io na ny mpampianatra izy izay mpampianatra ary dia tsy asiana asany le izy. Tsy mahakange ny firenentsika raha mikorosofahana ohatr'izao satria tsy mena asiny ny fampianarana eto Madagasikara, tsy mena asiny ny mpampianatra, tsy mena asiny ny mpandraharaha ary tsy mena asiny ny mpianatra zany ao anatin'izay. Fa dia mahagaga hoe maninona ny misy tara 3 volana 4 bolana foana le bourse an'ilay ankizy zo an'ilay ankizy nge zany dia maninona zany nataonareo zany le vola zany misy zavatra tsy mahasava. Misy hoe ahodina viro le vola dia anaovana zavatra hafa sa tena hoe atao tsinitsinina misy le mpianatra ao anatin'izay. Fa anisan'ny hitondra ny zavatra tsy mety any amin'ny faritra ny aviany ihany koa ny filohan'ny RMDM nosy be androany nasindresaka ny makasika ny hopitaly misy any an-toerana efa ratsy ny fotodrafitrasa hoy izy tsy arakaraka ny vola miditra any amin'ity faritra ity ny hopitaly misy any an-toerana. Kasika fahasalamagna resaka service fahasalamagna amin'ny nosy be tsisy raha pari tsisy raha manjary. Ino antony? Tsy arakaraka vola mpidiry nosy be ao tokony andesika agnatsaragna tanànanay ao zegny. Izy araka koragnanao teo hoe tsy ariary fa euro 20 euros par personne agnatin'ny vol par semaine. Olo agnatin'ny vol ao zay possible agny amin'ny 300 na 400. Ça veut dire tsy par mois fa par semaine vola mpidirin'ny nosy be ao zay agny amin'ny 500 millions angamba. Tsy arakaraka le marqué zegny lamone midiky zegny no fahatsarany le l'hôpital amin'ny tanànanay ao. Le l'hôpital ao zegny maloto tsisy raha manjary ary le aody zay vididy le marary ao zegny fagnafody zegny sahiragna be zéro. Tokony le marqué azo ao zegny agnatsaragna le l'hôpital ao. Or l'hôpital ao robaka fitaovagna ampiasaigny ao tsy ampy. Tsy hetsika ino antony vola io asa mandeha ia. Ny sosialim-bahoaka mihitsy no efa ataon'ity fitondran'ity tsinontsinona sy tsy ahitany vahaolana ny fanatsarana azy. Lany andro manenjika ny mpanohitra sy manao fampelezan-kevitra melohan'ny fotoana mpitondra ka manendino ny tena lahara-pahamehana sy ny mandrary ny vahoaka. Tahaka ny mazatra dia ny fandarana ahona marina arahin'ny fandarana Global News no arahinao vetrany aorin'izao fotoana ny fampirahalaam-baovao izao. Aorin'izay kosa ny andian-tantara na ny série mitondra lohateny hoe Gli ny ronan-tsary mitondra lohateny hoe Tonnerre sous les tropiques no arahinao aorin'izay rehetra izay ny sampana fampirahalaam-baovao dia misaotra anao nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany ary mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rampitso indray tompoko lahy sy tompoko vavy. Veloma tompoko.